Fahaly miaraba antsika tsirairay avy indray tonga amin'ity fandarana manokana lesona fahadimy tonga amin'ny famitinana ny lesona nandritra ny herinandro isika nefa mialohan'ny hidirantsika amin'izany dia rehefa afakantsika. Ry Andriamanitra tsara indrina sy an-danitra mbola misaotra anao izay fa mbola afaka mamidina ny lesona fahadimy. Tompo mangataka aminao mba hoeto miaraka aminay eto anio ary hamoaka ny foto-kevitra lehibe ao anatin'izany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika moa dia manao hoe ny vaovao mahafaly momba ny fitsarana. Ny vaovao mahafaly momba ny fitsarana. Ny tsenjery amin'ny Apokalipsy 4:17 manao hoe nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka mivoninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Resaka momba ny Apokalipsy 4:17 isika kasika n'ilay anjery mitondra ny filanjantsara mandrakizay. Afatra mampatahotra ve sa mahafaly ary ilay hoentiny? Tokony atahotra ve isika sa tokony hanana fanantenana? Mazava ny Baiboly. Ny fitsarana dia vaovao tsara ho an'izay tia an'Andriamanitra. Fa hoy izy hoe izany no hanatanterahany fitiavany antsika mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana fa tahaka azy eo amin'izao tontolo izao. Dia nojerentsika nandritra an'izay herinandro izay ny hoe ny vaovao mahafaly momba ny fitsarana sy ny filazantsara, ny fitsarana sy ny famindram-po. Avy eo nijery koa isika ny hoe ny fisehoan'izany fitsarana izany, hoe manao ahoana ny mpitsara, ny fandehan-javatra rehetra ho an-danitra ao. Dia misy an'ireo antsam-piderana, iza no mendrika hanokatra an'ilay boky, iza manao ahoana koa antsika anatin'izany fitsarana izany. Manao ahoana ary ilay hoe ny vaovao mahafaly momba ny fitsarana. Ny fitsarana sy ny filazantsara ny resana dia hoy ny Salamo 119:2 manao hoe sasao madio aho mba ho afa-keloka ary diova aho mba ho afa-pahotana. Amin'izany salamo nataon'i David izany inona no hevitra izany? Fantatsy Davida manko fa mamela ny fahotantsika Andriamanitra raha vao miaiky ny fahotantsika isika. Ny fihevitsy Davida dia hoe mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanatsiana ianao raha mitsara. Ahoana ary ilay fitsarana? Amin'ny fomba ahoana no hanadiovan'Andriamanitra antsika amin'ny fahotantsika sy hitsarany amin'ny fahamarinana ary ho marina amin'ny fitsarana nefa isika tena mpanota tokoa. Noho ny filazantsara, izany no hamelana ny fahotantsika, azahoana antoka ny famonjenantsika ary hahatonga antsika ho mpandresy ao amin'ny fitsarana. Iza ilay filazantsara dia ilay sorona nataon'i Jesosy. Io izany dia maneho amin'izao rehetra izao fa marina Andriamanitra amin'ny fomba hitondran'ny fahotana. Ary tsy vitany hoe marina fa ireo izay mandray azy koa dia lasa mitafy ny fahamarinan'i Kristy ihany koa. Mijery koa isika ny hoe ny fitsarana sy ny famindram-po. Ny fitsarana dia mitaky ny fahafatesana izay nandika ny lalàn'Andriamanitra ary afaka manafoana na manova ny lalàny ve Andriamanitra, izay izany ny fanontaniana. Tsy nanao an'izany anefa izy. Ho tsarainy sy ho fahaizina araky ny asany sy ny ratsy fanahy rehetra ary izay mandika ny lalàna dia ho elohana. Ahoana moa izany mahitantsika fanantenana amin'ny fitsarana? Nefa raha amin'ny fitsarana no jerena dia fanamelohana ny aorianan'izay. Noho ny famindram-pon'Andriamanitra nefa dia nanolotra ny aino antsika Jesosy ny mandray azy ho mpamonjy antsika ihany no tsy maintsy ataontsika. Satria izy, i Kristy izany no afaka mitalao ampahombiazana ho antsika, mahay mampangina an'ilay mpiampanga, mahay mampangina ny Satana izany izay miezaka dia manao izay avery antsika mba tsy hananantsika anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Manao ahoana ary ilay fisehoan'ilay fitsarana raha izany? Dia hitantsika amin'ny Daniela 7:5-12 voasorotsoritra amin'ny Daniela 7 avokoa ireo hoe fa hipetraka ny mpitsara ary esorina ny fanapahany ka ho ravana sy ho simbana hatramin'ny farany izy. Izany hoe nahita fahitana momba ny fitsaran'Andriamanitra ny vokatrizany Daniely. Voalohany dia hoe manomboka ny fitsarana dia mipetraka ao amin'ny seza fiandrianan'ny afo Andriamanitra. Izay ny 9-10 atapitsisany no manatrika ny fitsarana ary nisokafana ilay boky.
dia avy eo manatsika ny fitsarana mahasolo tenantsika i Jesosy, ary avy eo amin'ny farany Jesosy dia mandray ny fanampahana sy ny voninahitry ny fanjakana, manome baiko ihany koa handinganana ny ratsy fanahy sy ny mpitsara, ary manome ny fanjakana ho an'ny olona masina i Jesosy, zany hoe miditra ao amin'ny fanjakany lanitra. Mamarana ny ratsy io fitsarana io, voaporofo fa diso ny fiampangahan'ny Satanan'Andriamanitra no hamarin'Andriamanitra. Zany zany midika fa hoe tombontsoa lehibe ho antsika zany ny vanim-potoanan'ny fitsarana, isika izay efa mandray ny Kristy, satria mino sy matoky isika tsy ho fanameloana antsika fa fanamarinana ny Kristy antsika eo anatrehan'ny vahoakany lanitra. Manomboka amin'ny fiderana ny fitsarana, hitantsika ihany koa zany raha eo amin'ny Apokalipsy 4:1-2 manao hoe ary niaraka tamin'izay dia voatsinjo ny fanahy aho izy ary iny seza fiandianana mipetraka tany an-danitra, ary nisy anankiray mipetraka teo ambony seza fiandianana. Hitan'ny Jaona zany ny fisehoan'ny fitsarana rehetra. Voalohany dia mipetraka eo ambony seza fiandianana Andriamanitra, misy an'ilay loha olona 420 manodidina ny seza fiandianana ho mpitsara, helatra skotra ary feo no re, dia manomboka ny fitsarana. Miseho ny vavolombelona, zany ny kerobina, dia maneho an'ireo anjely izay niaraka tamintsika, dia misy an'ilay fideran'Andriamanitra mialohan'ireo sy anatin'ilay fitsarana. Ny fiderana no ivon'ity sehatry ny fitsarana ity, mideran'Andriamanitra ny any an-danitra, satria mendrika ny tsara sy amarana ny fahotana izy. Ianao tomponay sy Andriamanitra eo izy no miendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary noho ny sitraponao no namisy sy nampisy anay. Ho feny zany dia ny Apokalipsy 4:5 no mitantara ny fiandohan'ny fitsarana famodi-potorana tamin'ny 1844, ary rehefa sokafana ilay boky dia tsaraina arak'izay ao anatin'ilay boky ny olombelona rehetra. Hitantsika ao amin'ny sary misy an'ilay mpitsara, izay iza moa mpitsara? Andriamanitra iray. Misy ihany koa ireo jury, ireo mpitsara zany, ireo le hoe loha olona 420, ireo ihany koa dia mandinika ny fanameloana na mety ho fanamarinana an'ilay voapanga. Dia misy an'ireo manatsika ao anivon'ny fitsarana, ray anjely zany, ary misy an'ilay mpisolo vava, io anoloana io dia Jesosy. Ireo vavolombelona dia zava-mananaina efatra ao anatin'ilay fitsarana. Toko fahaenina zany ka hatramin'ny faha 12 mitantara ny fivoaran'ny fitsarana. Hitantsika amin'izao fa mitovy sary amin'ny sary amin'ilay fitsarana hitantsika eto amin'izao tontolo izao nivon'ny fitsarana misy zany, kanefa kosa dia anisan'ny mahafinaritra satria tsy misy ny kolikoly any ary mandeha ampamarinana ny zavatra rehetra. Jery isika makasika ny hoe mendrika ny tsara ny zanak'ondry, manana an'ilay horonam-boky eny an-tanany indray izay hodinihana mandritra ny fitsarana ny ao anatiny, kanefa tsy misy olona mendrika izay nokatra ny tombo-kaseny sy hitsara araky ny rariny. Hitantsika tao anatin'izany fa Jesosy irery ihany ny mendrika dia ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay voavono antsika. Izy ny solo-tenantsika amin'ny fitsarana, izy no manarona ny fiainantsika feno fahotana, saronany ny fahamarinany, dia ny tanjon'ny fitsarana dia tsy ny ampiseho ny ara-tsitsika tsy akory, fa ny anambara ny fahatsaran'Andriamanitra. Ety am-pamaranana dia ity boky ny soratan'ny Matamoay ity no vakiko aminao, manao hoe manatitrantotra ny fiampangany azy ireo enatrehan'Andriamanitra i Satana. Ireo ve hozy izy no olona haka ny toerako any an-danitra sy toeran'ireo anjely miaraka amiko? Jereo ireo fahotana izay manamarika ny fiainany, jereo ny fitiavan-tena, ny faharatsy, ny fankahalany samy izy. Androka sy ny anjeliko tsy ho anatrehany ve Andriamanitra nefa hamaliso an'ireo izay meloka tamin'ny fahotana mitovy ihany, fa na dia manota aza ny mpanaradian'i Kristy dia tsy nanolotra ny tena no fehezany ratsy izy. Nanaisotra ny fahotana izy ireo ary nitady an'i Jehova tamin'ny fanetretena sy fotorotoro, ary ny mpisolo vava avy amin'Andriamanitra no mitalao azy ireo.
ilay tena nampijaliana indrindra noho ny tsy fankasitrahana izay mahafantatra ny fahotany ary koa ny fibebahana no manambara hoe hananatra anao ane Jehova ary Satana, nanolotra ny aiko an'ireo fanahy ireo aho voasokotra ao ampelatanako izy ireo. Hitantsika amin'izany fa tena zava-dehibe tokoa ny zava-misy amin'ny vanim-potoana ny fitsarana nahitra n'iny lesona fahadimy iny dia hitantsika amin'ny atsipiriany tokoa ny zava-misy rehetra ary mampiseho fanantenana tokoa. Hitantsika ary manambara tokoa ilay boky ny Apokalipsia fa tsy zavatra mampatahotra araky ny eritreretan'ny maro fa boky mampiseho fanantenana. Mampiseho fanantenana ho antsika izay efa nandray an'i Kristy ary raha ho avy ny fitsarana ho avy ny fitsarana ho anao dia raiso zava-dehibe zany isaora Andriamanitra ary ny irintsika nangatantsika ny fanahy masina dia nitoerantsika mandrakariva eo amin'ny lalan'Andriamanitra satria izany no manamafy orina ny didim-pitsarana izay omenantsika ao anatin'izany. Afaka isika saotra anao zay raha ahoany amin'ny lesona nomenao anay nandritra ny herinandro iny, lesona fahadimy izay mamodipoitra ny zavatra misy ao anivon'ny fitsarana. Mangataka izahay mba tsy handalo fotsiny ihany eo aminay izany lesona izany fa tena hitoetra mandra-pahafatinay, hitoetra ho zavatra antenainay tokoa satria fifaliana ho anay tokoa izany hoe manana mpisolo vava miaro ary azo antoka ilay mpisolo vava, azo antoka ny sorona nataony teo Kalvaria satria dia mitondra ho anay ao anatin'ny fanjakanao. Anaran'i Jesosy, amen.